safa hoe salama tsara de ne salama tsara feno zay zany no le safa reteny safa izy sambava antalavo emara le afarantseko faritra safa zany any amin'ny faritry ny any amin'ny faritra raha ny zava-nisy teny amin'ny lapan'ny anteny mera-pirenena maraina teo nisy ny fivoriana izay nirahan'ny solom-bavambahoaka niaraka tamin'ny biro maharitra ny anteny mera-pirenena ny momba ny maro anisa vaovao nivony anteny mera-pirenena ary fanatanterahana ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra ny resahana tao anatin'izany raha ny fantatra nisy ny vondrona parlementaire efa tapa-kevitra fa manohana ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra anisany efa manohana izany ny solom-bavambahoaka manodidina ny 50 nitsipaka ny fangatahana fanesorana amin'ny toerana filoham-pirenena ary ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta ary efa misy ny parlementaire hafa manampy azy ireo ao kosa ny vondrona parlementaire toy ny TIM izay tsy mbola nanapa-kevitra ary mbola misalasala mikasika ny fanohanana ny dina ho an'ny fandraisana andraikitra sy ny maro anisa vaovao anivony anteny mera-pirenena mikasika ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny mera-pirenena raha ny fantatra dia tsy maintsy izy izany mialohan'ny volana oktobra tena mamaika amin'ny extra re dia tafiditra anatin'izany ny rehefa nataony ny extra zany dia tsy maintsy misy ao fananganana n'le ataontsika hoe groupe majorité présidentiel na zay groupe parlementaire majoritaire ao ny tena mamaika zany aloha zao alao hiditra any amin'ny resaka pacte de responsabilité dia iny fois zany mipetraka tsara io ary tokony tena mipotra tsara amin'ny pacte de responsabilité io mihitsy amin'izay manomboko zao mba hisin'ny stabilité ara-politique atao Madagasikara ny hoe ity mpanohitra amin'ny teny mera-pirenena ary ty fomban'ny fitondrana araka izany toerin'ireo fokon'olona eto amin'ny cité Ambodin'Isotry ity fandravana zaridaina ity sy ny fikasana nanganana tsena eo amin'ny toerana olona mihoatra ny 100 nitondra bilidozera no nanatanteraka ny fandravana teto omaly tokony ho tamin'ny 1 alina tranga izay nanaitra ny mponina manodidina amin'ny andro alina no anaovana zany dika zany asanjiolahy zany aminay fa raha ohatra teny misy zavatra marina no zavatra ho atao maninona no tsy amin'ny andro atoandro izy no manao amin'izany dia maria aketo koa fa ny tato amin'ny fokotany dia tsy nisy fampandrenesana tsy nisy fampalalana nefa zavatra miseho ato amin'ny fokotany ny zany zavatra rehetrarehetra zany noho izany dia toerin'ny mponina eto amin'ny cité Ambodin'Isotry sy manodidina izao jadona atao eto amin'ny fokotanina izao ireo mpivarotra eny amin'ny tsenan'ny Bagdad no afindreto raha ny fanazavan'ireo mponina hatrany tsy tafarina mihitsy ny fari-piaina ny tantsapam-boly fary any Ambilobe hatramin'ny alan'ny orinasa Siramatana ny toerana raha ny fitaran'izy ireo tsy mitsaha-midina ihany koa ny vidin'ny fary isaky ny taonina amin'izao ary ny tena olana ho ny tantsaha zarainy sy ny hotely ihany koa ny vidin'ny fary fa tsy ataon'izy ireo indromandoha alohan'ny vidin'ny parinay ambany loatra tegna ambany tsy hita fekiny zay le fari-piainanay tsy manonga tegna tsy manonga le fari-piainanay andefa raha hoarigna amin'ny ray aman-dreny nagnano taloha tagny na zay zao ataoko na vita bebe no ireo taloha ndraiky fiainandreo mandeha normal mavita raha maventy mavelo tegna zay zao na manana firy taona tsy hita feky ndary zanakanay aza tsy voampianatra lavitra tanjoko zany bakato hoe tsy maintsy mandresy ary ny vily no mahatandro ahy dia nanany terma rano indesiko hampangoroko ny adversaireko ary indesiko hampahamafy ny foko Reheria ny faritra Androy izao zava-bitany ankizy izao ary vonina hanohana izahay ireo ray aman-dreny ny fandimby nandray fitenenana nandritra ny fandraisana azy ireo. Nakasitraka tanteraka ny filohan'ny Ligon'ny Kingofoho ato amin'ny faritra vonina izy ireo ny hiatrika fifaninanana iraisan'ny pirenena.